Any amin'ilay esika la Grande Braderie de Madagascar zany no fotoana iarahana amin'ny GK Group manomboka ho amin'ny rahampitso fa eo amin'ny sehatry ny kultoraly kosa indray dia mitohy hatrany ny herinandron'ny kolotsaina izay tanterahana etsy amin'ny La Cité Ivandry nanomboka ny 17 ny volana lasa teo. Anisan'ny hetsika iray entina ampiratiana ireo kolotsaina maro lafy na ilay antsoina hoe diversité culturelle izy ity, ankoatra ny fandraisany anjarany avy any amin'ny faritra maro samihafa dia hita hoe ihany koa ireo maso ivovahiny ary mandray anjara ao anatin'izany hetsika izany. Ambom-piona ny kolotsaina samihafa ny etsy amin'ny La Cité Ivandry mandritry ny herinandro ny kolotsaina. Hita eto avokoa na ny kolotsaina avy eny amin'ny faritra samihafa na ny kolotsaina avy eny ivelany toy ny an'ry zareo sinoa, japonais, thaïlandais, indonésiana raha tsy laza afa-tsy-ireo. Teny an-toerana ny atoandro teo ny ministry ny kolotsaina sy ny vakoka Elia Ravelmanantsoa. Ity androany ity zany raika amin'ny 20 May no tena ambainday amin'ilay herinandro ny kolotsaina satria izy ity dia andro iraisam-pirenena ho an'ny kolotsaina maro lafy. Arak'izay kolotsaina maro lafy izay dia izy ity no mampahalala antsika aloha zany voalohany indrindra raha ohatra ka itsika mitrandraka azy ny momba ny zavatra rehetra nentim-paharazana na ny vakoka hita maso na ny vakoka tsy hita maso ary indrindrindrindra koa manampy antsika ao anatin'ilay resaka fanatoloana ao anatin'ny mamarobe antsika zanak'olombelona ankehitriny dia ity zany raha maitrandraka isika dia afaka raisitsika izay abitsika ny famoronana créativité na fahatsilosaina ao anatin'ny innovation zany ahafahantsika indrindrindrindra manao zavatra vaovao ahafahantsika mandeha miroso lavidavitra kokoa zany amin'ny sehatra moderna. Fa ny tena lehibe dia lehibe ny androany dia raha miresaka isika hoe inclusivité, inclusion izay indrindra no avatry ny UNESCO amin'ny resaka kolotsaina maro lafy zany ny fahalalana ny hafa, ny fahalalana ny anankiray. Androany isika misy ambasady maro dia maro nanokatra trano eva eto amin'ny herinandro ny kolotsaina. Samy nanao ny kolotsaina mampiavaka azy ireo mpandray anjara tsirairay. Nisy ny fanandramana ny sakafo mampiavaka ny firenena tsirairay avy sy ireo fanaintanana samihafa toy ny filatrona nataon'ireo ankizy izay nampiseho ny fitafy indonésiana. Mbola hitohy hatramin'ny rahampitso moa ny herinandro ny kolotsaina izay tanterahana etsy amin'ny La Cité Ivandry.